Miarabany mpanaraka ny fandarana Nosy Maitso magazine eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao ora izao. Eto amin'ity fandarana ity no ifampizarantsika fanabeazana momba ny tontolo iainana sy ny fandrosoana. Koa manasanao ary izay amin'izao fandarana izao mba ahafantatra ilay atao hoe 1 heure pour la terre na adiny iray ho an'ny tany izay mari ny firenena maro manerina n'izao tontolo izao isaky ny sabotsy faran'ny volana marsa isan-taona. Nampitondra faisana faritra maro teto Madagasikara tamin'ity taon'ity ny tondra-drano. Be loatra ny rotsakorana tonga ka napiakatra ny renirano isaky ny tanàna. Vokatr'izay, dibo-drano ny toeram-ponenana maro ary betsaka no tsy nanan-kelofana. Ny zava-nisy tamin'ireny fotoan'ireny koa nefa dia marobe ny fimenomenonana sy ny fanomezan-tsiny ny tompona andraikitra. Ahoana ny fomba iainanao anatin'ilay trano misy rano ohatra aza ny rano ohatranona rano atrany fanakarana aleo tranon'olona ambony daholo ny entana rehetrarehetra dia ny sasany lasan'ny rano hoe iny efa tsy tanysaina ntsony le entana lasan'ny rano efa tsy eno soara lasan'ny rano. Mienoeno ao an-tranony avokoa ny mponina ety Ankenieny sy Anosy Mavelona na dia efa ao an-trano aza ny rano. Maninona tsy miano? Mbola tsisy ny tompona andraikitra. Dia efa ngabo miandro tompona andraikitra zany vao hoe hiala tsika samoana. Zay dia hoaizary France zay raha tsy teny ary daholo zay tsy tanaizy dia miandry fotsiny aloha zay zany. Dia manahoana ny entana ao an-trano? Ny entana zay efa napetrapetraka mbola nisy tompona andraikitra tonga misy tety. Mandry tsy lavolony mponina, alina tsy maintsy mamonjy fodiana avokoa. Izay ny resaka ranobe fa namely mafy koa ny ahitany. Tsarotsika tsara fa tamin'ny volana oktobra novambra tamin'ny taon-dasy iny dia ahitany nahatsiravina no nahazo antsika teto Madagasikara. Tsy nisy ny orana, maina ny tany, tsy manan-koanina ny olona, eny fa na dia ny rano hosotroina aza dia lasa olana. Anisan'ny tena lasibatra maritra amin'izany ireo avantsika any amin'iny faritra androiny. Ilay endriky ny ahitany aty amin'ny commune ny Lavaranty. 3 andro eo no nandalovanay teto amin'ity tanina na Laiva dia tsy mbola misy mihitsy ny orana ary dia miandry ny orana daholo ny olona eto amin'izao fotoana izao. Aseho zany fanadihadiana zany entina milaza fa efa mbiankoditra, efa miatra ary efa iainantsika mihitsy ny loza teraky ny fahasomban'ny ny tontolo iainana. Eo anatren'izany dia tsy miravoravo tanana izao tontolo izao. Paikady maro no efa tanterahany fitondram-panjakana malagasy anoerana an'izany toy ny fanaovana fambolekazo isan-taona isan-taona ary anetanana ny rehetra mba samy andray anjara. Misy koa anefa ny fomba tsotra tsy dia manahirana akory azo atao tsara hiadiana amin'ny fahasomban'ny tontolo iainana. Hoentin'ny fikambanana tanora skotisma eto Madagasikara eny amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza isika ampahafantarana izany paikady tsotra izany dia tsy inona izany akory fa ilay hoe iray andro natokana ho an'ny tany. 1 heure pour la terre izay moa no nanaovan'ny vazaha azy fomba entina miady zany ka ndeha ho arahantsika hoe tahaka ny ahoana tokoa moa zany.
Ny firaisan'ny skotisma eto Madagasikara moa zany dia mandray anjara amin'ny atao hoe hetsika hiry tribe na hoe hiry fahory na hetsika ora ho an'ny tany. Maninona no mandray andraikitra ho an'ny tany ny skotisma? Amin'ny fantatsika fa ny skotisma dia fanabeazana ny zatovolahy zatovovavy ho tompona andraikitra eo amin'ny tenany, fiarahamonina ary ny fianakaviana sy ny firenena. Dia noho ny fahatsapahan'ny skotisma fa miovaova ny toetrandro, mihamafana be, mihamangatsiaka be, orana tampoka, dia misy antony daholo ireny zavatra ireny noho ny zavatra ataontsika olombelona ihany amin'ny fiainana andavanandro. Dia mandray andraikitra izahay ho fanabeazana aloha ny mpiarabelona amintsika zany. Dia satria fantatsika fa raha ireo skoto raha hetsy mahery eto Madagasikara no manao hetsika tsiraray avy, dia inotsika fa misy akiny eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara izany. Ohatra fotsiny hoe raha ny tsiraray avy no mandray andraikitra tsy hanary fako eny amin'ny tany, dia raha ireo olona raha hetsy ireo mandray andraikitra ampitomboana ny ray aman-dreny sy mipaita-po aminy manodidina anazy, dia hitantsika fa hisy fiovana lehibe zany eto amin'ny fiarahamonina misy antsika. Tompona andraikitra amin'ny tena koa zany ary tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina ihany koa. Ny anankiray ihany koa dia miovaova ny toetrandro satria be dia be ny zavatra ataontsika amin'ny tany. Mampiasa ny tombony isan'ny olona dia ampitomboantsika mampiasa an'ilay atao hoe agriculture intensive tsika, mampiasa zezika simika tsika, dia misy fiantraikany amin'ny tany zany, lasa tsy mamokatra na reraka ilay tany rehefa avy eo dia mifanabeazana ny fiarahamonina ho amin'izany. Ny plastika, fantatsika ny plastika fa atsipitsipy na petrapetraka fotsiny eny rehefa avy sotroina nampiasaina ny zavatra tao anatiny, dia ireny efa irahantsika malala fa mila taona taon-jato mihitsy vao levony ireny rehetrarehetra ireny. Dia ho fampandraisana andraikitra ny mpiarabelona amintsika dia mijoro izahay skoto zany satria ao anatin'ny fandaharam-panabeazana anay zany hoe fikajiana ny tontolo iainana, ary ao anatin'ny lalàna folo izay hanabeazana skoto ilay hoe antra biby sy tia zava-maniry ny skoto. Zany hoe efa trany am-pindohana zany ny skoto dia efa nirotsaka feno ary mbola tohizina, ary ampitombo misimisy kokoa ny ezaka atao zany ho fikajiana ny tontolo iainantsika ity. Atsika eto Madagasikara dia misimba ny natiora, misimba ny ala, mitsy ampy ny orana, ary rehefa avy ary ny orana dia kohan'ny rano daholo ny nofotany rehetra dia tonga ny tambary, miena zany ny vokabary isan-taona noho izay zavatra izay. Ka raha manao andraikitra za mandray andraikitra aho sy ianao manatrika eto dia inona fa hisy akiny eo amin'ny fiarahamonina malagasy afaka 10 taona, 20 taona ny fampandraisana andraikitra sy ny fandraisana andraikitra eo amiko aloha dia mankany aminao rehefa avy eo. Ambom-pionan'ireo tanora skotisma eto Madagasikara, entin'izy ireo mankalaza ilay fotoana lehibe mahakasika ny tontolo iainana izay nomena ny anarana hoe 1 heure pour la terre, na adiny iray natokana ho an'ny tany ao anatin'ny indray andro, izay ny fahaenina amby roapolo ny volana marsa moa no fotoana izay ankalazana azy amin'ity taona ity. Dia nanao lohabary an-dasy izy ireo. Izany lohabary an-dasy niarahan'ireto tanora ireto izany dia nentin'izy ireo voalohany indrindra aloha nanakianana ny fomba tsy mety izay fanaontsika rehetra eo amin'ny fiarahamonina ka manotohina sy manimba ny tontolo iainana. Mazana dia tsy tsapantsika hoe manimba ny tontolo iainana isika eo amin'ny asa izay atao, ka noho izany dia nataon'ireto tanora reto adidy ny mampahafantatra atsika izay tsy mety izay. Mitondra vahaolana ihany koa nefa izy ireo entina miatrika izany. Pero volako tato aposy. Pero volako tato aposy. Metena lay ny mpangary posy. Metena lay ny mpangary posy. Tsapa 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 tsapa. Sam tsapa 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 sam tsapa tsapa. Tsapa tsapa tsapa.
Pero vola tato posi. Metena lain panggar posi. Falmaraba nareo mpanjohy télévision malagasy dia antidy Madagasikara Steven ao amin'ny 30 novembre Tanambo Mirary. Raha raisina fotsy miangatra zany amin'ny resaka raha-jery todika amin'ny resaka salanisa fotsiny tsika dia ny renivohitra matetika ny tena mandoto amin'ny resaka pollution ny any ambanivohitra. Ny any moa zany ady amin'ny resaka hoe doro-tanety sana tena betsaka fa tsika zany le pollution urbaine mihitsy hoe le ohatra hoe Antananarivo na ny renivohitra Madagasikara sasany dia any mihitsy zany le mila ny tanàna koa satria misy fotoana le izy ohatrany hoe ina moa zany lasa anaty besoin antsika malagasy mihitsy le plastika. Ohatra hoe mividy mofo tsika dia efa sachet plastika, mividy menaka ohatr'izay azonareo fa tsika koa zany mba mila hoe miezaka tsika zany hoe tsy mampiasa le plastika amin'ny fiainana andavanandro tsika hoe mba ahena zany le izy. Ohatr'izay koa zao ny akanjo, misy tsina ny akanjo vita avy amin'ny plastika azonareo dia tsy miteny akory hoe ndana miditra botika dia mividy an'ilay farany lafo amin'ny conton fa misy mifiripo sy ny ohatr'izay koa fa mba misafidy ianao zany amin'ilay akanjo anaovana koa mba tsy mandoto be an'ilay tontolo iainana satria ny avy eo rehefa simba dia tsy levina le izy. Tsika zao resika amin'ny fiainana andavanandro mihitsy le izy satria tsika zao misakafo daholo any an-trano dia andeha tsena aloha tsika dia mitondra harona dia eo zao tsika dia efa tokony hoe mizatra tsy mampiasa harona plastika fa mampiasa harona lamba na harona vita amin'ny rofia dia iny mantsy afaka averimberina ampiasaina foana dia efa miaina izay fampianantsika le plastika. Dia eo amin'ilay sakafo amin'izay ohatra hoe raisitsika legioma misy ovy dia karaoty dia ataontsika aiza amin'izay ara ny hoditra n'iny ovy sy karaoty iny. Izy tamintsika zao nefa nihinana an'izany hoditra ovy zany efa be dia be zao nefa nihinana hoditra ovy fa ny ankabeazantsika mbola tsy mahafantatra hoe afaka hohanina anie ny hoditra ovy. Marina daholo voalaza rehetrarehetra teo izay hoe ny fahazarantsika mihitsy aloha no mila hovaina voalohany indrindra izany hoe ny toe-tsaina satria zao nandeha ny fotoana fahavokaran'ny litsia dia na misy olona raha mihinana litsia ny an-dalana dia faly fotsiny izy hoe manarinary fako hoe fa tsy asanay no manadio an'io na hoe tsy rarahanay zany fa zahay mandoha vola mandoha hetra any amin'ny commune avy eo dia ahoana no tsy handoto zahay satria ny ankabetsahany olona zany tsy samy teny fa tsika tokony rehefa mahita olona manary fako eny an-dalana dia miezaka miteny zay aloha izay. Dia ny faharoa manarak'izay eo amin'ny resaka plastika marina koa ny voalaza teo hoe efa zavatra tsy azontsika ialana intsony ny plastika fa tafiditra manamora ny fiainantsika andavanandro dia mila mitady vahaolana zany tsika ahafahantsika manodina ny plastika io mba tsy ho verivery foana satria amin'ny 500 taona vao levina ohatra ny karazana plastika anankiray dia any amin'ny zafiafinao ve vao levina ny plastika nampiasainao dia afaka ahodina iny ohatra fotsiny hoe ambolenao na tsy manana tany ambolena ary ianao dia afaka ao an-trano ihany ianao dia mamboly izay ny atao hoe fambolena tanan-dehibe. Dia rehefa mamboly ao an-trano ianao tsy voninkazo no ambolena fa afaka koa ohatra hoe anana voananana ray sachet mety eo amin'ny 700 eo nefa izay zavatra izay mahavitanao ilofanao anana mandritry ny volana maromaro rehefa maniry le izy. Za zao matetika mofo godeko dia rehefa tsy laniko dia apetrako ao anaty kitapo dia rehefa tonga ny trano dia hoaniko hafa tsy ariko amin'ny dabapako tsy hanimbanimba sakafo. Ny tany zany zao efa lasa tsy afaka mamokatra be amin'ny filantsika intsony satria be da be ny mampatonga an'izany ohatra hoe ny fifandraisan'ny atao hoe climat sy ny sol zao ohatra mampatonga an'izany rehefa betsaka amin'ny pollution dia lasa miova ny climat dia zao tsika ao anatin'ny atao hoe réchauffement climatique izany hoe lasa mihamafana ny tany dia lasa betsaka ny gaz à effet de serre eny amin'ny
eny amin'ny atao anatin'ny troposphère ohatra le izy, dia zany mampatonga an'le tany lasa ao anatin'ny lasa victime zany le tany. Hiresaka momba an'le gaspillage alimentaire zany za. Rehefa voalohany indrindra aloha, rehefa mahandro vary zany tsika tokony hoe atao isaky ny fatran'ny olona izay ao an-trano ihany zany no andrahoana an'le vary mba tsy hahavery an'le izy. Raha aminay izay zao 5 ao an-trano eo amin'ny 3 kapoaka eo avaratoandro ohatra. Fa raha ohatra hoe mandraparivan'ny andro mety hoe 5 kapoaka par jour zany. Te-hanindry kely an'le zavatra andresany zareo teo fotsiny zany hoe eo amin'le resaka vary tsika malagasy ny foto-tsakafontsika vary, dia amin'izao efa rahantsika malala angambany hoe efa miakatra ny vidim-piainana, lafo ny vidin'ny vary, dia manao fanentanana zany eto hoe aoka mba tsy hanarinary foana ny vary tsika. Ekena hoe mety omena ny biby le izy, ohatra hoe ho an'ny varina pango zao, ohatra hoe omena ny kisoa atao hoan'ny kisoa na hoe amena sakafo ny alika. Fa tena manentana anareo izay mijery ny tokantrano androany aleo zay mba sahaza-tsika tsirairay araka le teniny zareo teo hoe raha 5 ao an-tokantrano ka 3 kapoaka ny vary maina atoandro, 2 kapoaka ny vary sosoa hariva, dia tena hoe zay sahazany be sy ny maro ao an-trano no andrahoana, fa tsy hoe lasa misy apango iray vilany le vary dia lasa ariana fotsiny satria mety misy tia apango ohatra na mety hoe tsy mihinana apango mihitsy ohatra. Za dia hiezaka ny an-tanàny namako mba hampiasa gourde fa tsy hanarinary an'le tavoahangy akora plastika hiarovana ny tontolo iainana. Za dia manentana antsika rehetra tsy hanao gaspillage alimentaire. Tsika mpampiasa finday rehetrarehetra dia taniko amin'ny fotoana tokony chargena ny finday ihany no chargena azy, zany hoe adiny roa na adiny roa sasany fa tsy hoe mandritry ny alina iray manontolo. Manomboka izao ndao tsika rehefa andro, rehefa hanao douche dia tsy hampiasa douche miraraka avy any ambony fa hampiasa sosinga mba hitsitsina ny rano ho an'ny tontolo iainana. Za dia manentana antsika ankizy rehetra mba hihinana izay sakafo arosonenantsika fa mahasalama nereny. Manomboka izao dia goûter sahaza ho anano amin'izay tsy mba ho very sy masiby. Za hiezaka rehefa mandeha miantsena dia mitondra arona lamba fa tsy vidy sachet intsony. Za hiezaka tsy vidy cache-bouche le ajouté reny fa hiezaka mba hividy cache-bouche lamba mba hidiana tontolo iainana.